Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. No amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady fahafito ny volana Aogositra, alahady voalohany amin'ny volana tano mafy ny finoana. Fanitry Kristy izay ho an'Andriamanitra amin'izay hovonjena sy izay hovery. Amaranina ny fankalazana ny 20 taona mahampitandrina, 12 taona miarana nompo izay iarahana amintsika zanaky ny fiangonana. Horaintsika ny hira fanevany chapelle militaire eto Ampahibe. Isika hivavaka. Isaotra ny tompo lalandava izahay eo mba havanay ny fiderana azy, satria ianao no itoerany voninahitra, ny seza fiandrananao ny lanitra ary ny tany dia fitoerany tongotrao. Mitady anao izahay dia namaly anay ianao, nitanty anao ny vimbina ka niaro anay ary ny anjelinao mpiambina mitobina nodidina anay. Eny tsara tokoa Jehova rehefa nandramanay, sambatra tokoa ny olona mialoka aminao, tsy hanan-java-mahory izay matahotra anao. Misaotra anao izay nitahinao anay tamin'ny fitahim-panahy rehetra tao amin'ny Kristy Jesosy, ka nomenao anay amin'ny zava-tsoa ny lanitra dia ny fiainana mandrakizay. Tsy vitan'izany ny fanety ambony tany ary izay dia tantaminao tahaka ny zanakao, ary mitantana anay amin'ny tanana ankavanana ny famarinanao ianao. Eny miaro anay ianao, manome anay ny zavatra rehetra ilainay amin'ny fiainanay, nanome tombonandroko. Maro ny kasa fa tsy natratra zao alahady izao, izay no trapamonjena, nomenao ny fahasoavanao. Tsy marina moatra no sasan'izay na masina milahatra amin'ny hafa, fa noho ny fahasoavanao maimaim-poana amin'ny Kristy Jesosy dia nahatratra izao anio izao izay, ka atolotra ianao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Mianta aminao izay tompo, ampidino ny fanahy masina namasina anay, ny toriji manontolo, ny sakrameta izay rehetra tolotra ao anay. Hamasino izay mba hay andray izany, hamasino izay mba ho fantsy-pitiavanao. Ka ianao Andriamanitra aminome, ampiteny anay anetsika ny fonay mitongotray ny tananay mba hiaona aminao. Ka ianao Andriamanitra aminome voninahitra sy laza, ao amin'ny Kristy Jesosy mba ny fanahy masina, dia le Kristy izay nampianatra anay hivavaka manao hoe
Mametraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony hoarahantsika izy, ampahana amin'izany amin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra. Timoty voalohany toko fahaefatra. Eno io ampanajana sady trehetrerety tsara ny teny anambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoy ny apôstôly masina: fa ny fanahy dia milaza marina, fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitika sy fampianara amin'ny demonia, amin'ny fiatsaram-belatsihy ny mpilaza lainga, ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany, izay mandrara tsy hanambady, ary mampifady amina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina, mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony lavina raha raisina amin'ny fisaorana, satria hamasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Raha manoro hevitra amin'ny rahalahy amin'izany zavatra izany ianao, dia ho mpanompo tsara amin'ny Kristy Jesosy, tezaina amin'ny tenin'ny finoana sy fampianarana tsara izay efa narahinao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana. Sambatra ny taniny tengolombelona, ka mitady azy amin'ny fomba rehetra. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ry havana. Andeha isika hifona, andeha isika neritena hivalo hangataka ny famindrampon'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo, andro ny fiemorona tokoa izao, andro ny fangatsiahana, ka mihemotra amin'ny finoana ny sasany. Aleon'izy ireo manaraka fampianarana hafahafa, izay vaovao hafahafa, vavaky ny mpiatsara velatsihy, mamindra fo aminay, mamela ny elokay. Tsy ny fiangonana intsony, mijeren'ny hafa, tsy hanao Kristy intsony ny vavahana, fa anara-piangonana fombafomba zavatra ivelambelany ny tena mahamaiky ao anatin'ny fiangonana. Tafitohina amin'ny zavatra tsisy dikany, ary raha tsy fanahy sy mpiatsara velatsihy na dia ao anaty fiangonana ary. Olona maty eritreritra amin'ny zavatra maro samihafa koa izay. Mamindra fo aminay, mamela ny elokay. Ao ny lany andro amin'ny fampianarana ivelambelany tahaka ny resaka sakafo, resaka andro, ny zavatra maro samihafa izay ivelany. Mamela ny elokay, mamindra fo aminay. Betsaka ny tsy mantanteraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny eritreritra. Tsy tafifantoko aminao Kristy izahay, variana mijery ny kileman'ny hafa, manaratsy mpitandrina na ny mpianakavin'ny finoana na ny mpiray fanompoana, la ny andro maninjika ny hafa, nefa milaza fa mpanompon'i Kristy zanak'Andriamanitra. Mamindra fo aminay, mamela amin'ny elokay. Lasa tsy mpanompo tsara ny Kristy izahay, tahaka amin'ny olona tsy nahazo fitaizana sy fampianarana. Tompo, mamindra fo aminay. Mamindra fo amin'izay fampianarana rehetra efa natao teto amin'ity fiangonana ity, izay maro ny tsy mahay mandray izany. Nomena fampianarana tsara sy mpampianatra izy ireo, mivaofy ny soratra masina araka ny tokony ho izy, nefa maro ny manampitsofina sy mieritreritra zavatra hafa. Mamela amin'ny eloko izy ireo. Mampianarana hibanjina indray amin'ny ho avy rehetra, azahoany manompo anao amin'ny fifaliana, ka hongotanao izay tsy nambolenao. Tsy ho anay amin'ny fonanay fo amin'ny taranakay, satria Andriamanitra masika koa ianao ka mamaly faty amin'ny taranaka hatramin'ny zafondohalika ho an'izay tsy tianao ka maniratsira ny fiangonanao. Ka mamindra fo amin'izay raha tsy fanahy amin'ity fiangonana ity ianao. Mamela amin'ny elony, mamindra fo aminy. Dia izay rehetra angatany famelana tsy ho anay amin'ny fanohan'ny taranakay sy ny havanay rehetra. Noho ny amin'ny anaran'i Kristy irery aminy. Amen.
ho antsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana reny teo amin'ny soa mahafaly fa mafa ny fahotantsika ny tompo. O eny apôstôly masina, fa ianareo kosa ankehitriny dia taranaka voafidy, fanjaka ampisorona, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantsanareo laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena kory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra. Ianareo izay tsy namindrana fo taloha fa ankehitriny efa namindrana fo. Noho izany ny ravana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo. Noho ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samy amideran'ny Tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika hanao ny hira fisaorana noho izany famelan-keloka izany sady homanantsika amin'ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra.
ny soratra masina isika ry havana. Izany dia araka izay ao amin'ny Daniela 7:4 ka hatramin'ny 9:4. Amaky ny soratra masina isika ry havana. Izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny Daniela 7:4 ka hatramin'ny 9:20. Daniela 7:4 ka hatramin'ny 9:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe, izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena, ry firenena samy hafa fiteny. Rehefa mandreny faneno ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny simponi ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo, dia miankofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Ary na iza no tsy miankohoka sy tsy mivavaka dia tsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny feon'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali ary ny zava-maneno isan-karazany, dia niankohoka sy nivavaka tamin'ny sary olona volamena izay rehetra izay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka, ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra. Ary tamin'izay dia nisy kaldeanina sasany nanatona ka niampangany jiosy, dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka hoe, ry mpanjako, ho velona mandrakizay anie ianao. Ry mpanjako, ianao efa nanao lalàna, fa ny olona rehetra izay mandreny ny feon'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny simponi ary ny zava-maneno isan-karazany dia ankohoka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy miankohoka sy izay tsy mivavaka kosa dia tsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Koa misy jiosy izay nataona hotonian'ny raharaha amin'ny Babilôna sy ny fehiny, dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ireo lehilahy ireo tsy mba manaiky ny teninao akory ry mpanjako, tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana Nebokadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe, mofanahy nininareo va ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego no tsy mba hanomponareo ny Andriamanitra na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako? Ankehitriny raha miomana ianareo amin'ny andrenesanareo ny feon'ny anjomara sy ny samboka sy ny vali sy ny simponi sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohoka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko, dia tsara zany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia tsipy miaraka amin'izay ao aminatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ary iza moa zany Andriamanitra avonjanareo amin'ny tanako izany? Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana anao akory amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza, aoka ho fantatra ao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tompoinay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao tsy hivavahanay. Dia feno fahatezerana Nebokadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego,
dia nasainy nafanaina ho impito mihoatra noho ny famanana azy ny laforo. Ary izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramila no nasainy namatotra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanimpy azy tao anatin'ny laforo misy afo mirehitra. Dia nafatotra ireo lehilahy ireo. Nefa mbola teny amin'ny ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny kapaotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa, ka dia natsipy tao anatin'ny laforo nisy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mamay indrindra ny laforo, dia maty ny lelafo ireny lehilahy izay nanimpy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary izy teo lahy ireo, Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia voantsipy ampatorana tao anatin'ny laforo nisy afo mirehitra. Dia talanjona Nebokadnezara mpanjaka, ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe motsy teo lahy mifatotra va no natsipy tao anatin'ny afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina zany ry mpanjaka. Ary hoy izy, ka no indro aho mahita efa-datsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo, nefa tsy maninona akory izy, ary ny fijery ilay fahaefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanatona ny varavaran'ny laforo nisy afo mirehitra Nebokadnezara ka niantso hoe ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoaka avy aty. Dia nivoaka avy tao anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Mbola toizantsika ny famakiana ny teny Soratra Masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Timoty faharoa, andininy voalohany, andininy fahateloambin'ny folo ka hatramin'ny faha-valambin'ny folo. Timoty faharoa, toko voalohany, andininy fahateloambin'ny folo ka hatramin'ny faha-valambin'ny folo. Rehefa hita dia erahana mamaky. Tana amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema, izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina, izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia, isan'ireny Fizelo sy Hermogena, omeny topo famindrapo aneny ankohonany Onesiforosy, satria namelombelona ny fanahiko matetika izy, fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady ahy fantatra ka nahita. Ny tompo ane ampita azy famindrapo amin'ny tompo amin'izay andro izay, ary ny afatratry ny nanompoany ahy tany Efesosy dia afantatra tsara. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny Soratra Masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka amin'ny Marika. Filazantsarany Jesosy Kristy araka amin'ny Marika, Marika toko 9, ny andinin'ny 430 ka hatramin'ny 730. Andinin'ny 430 ka hatramin'ny 730. Rehefa hita izany dia hiaraka hitsangana isika, ary izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary natsony anantona azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany, dia hoy izy taminy, raha misy ta hanaraka ahy, dia aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia havery azy, ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa very ny ainy? Fa inona no omen'ny olona ho takalon'ny ainy? Fa na iza no omenatra ahy sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia omenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina. Ray masina ao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny tenao fahamarinana. Amen.
Andriamanitra rainay, misaotra anao izahay fa voavaky taminay teto ny teninao. Teninao tokoa Tompo dia haina ho an'ny mahazo azy ary famelombelomana ny fanahinay. Ankehitriny ary ny mpanomponao hitorizany aminay dia mangataka aminao izay Tompo mba handrotsahanao ny fanahinao masina, ka ny fanahinao masina ampiteny izay sitraponao tianao ampitaina aminay rehetra. Ary izay rehetra koa Jesosy dia ny fanahinao masina koa nangatahanay, anokatra ny masom-panahinay ahaizanay mandray izay rehetra vao ampita aminay, dia akatoavinay sy hoarahanay izany Tompo fa tsy henonay fotsiny ihany. Dia mitenena ary ianao Tompo fa mihaino ny mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ianareo tonona aminareo ry avana ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitsika no ny amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika omban'ny herin'ny fanahy masina. Timote 2:1. Ny epistily anankiroa ho an'ny Timoty sy ny epistily ho an'ny Titosy dia atao hoe epistily pastoraly satria nalefa ho amin'ny mpitondra fiangonana Timoty sy Titosy, satria milaza ny asa fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra. Teny hoe pasteur sy hoe mpiandry dia iray aminy dikany. Asa fiandrasana ondry zany satria ireo mirahalahy ireo mpitandrina tanora izay nofanin'i Paoly mitondra ny fiangonana, ny iray tany Kreta, ny iray tany Efesosy, fa tsy ireo ihany fa nalefa isolitenan'i Paoly koa tamin'ny toerana maro samihafa izy ireo no misolotenan'i Paoly. Eto dia taratasy faharoa amin'ny Timoty milaza ny amin'ny fiorenana amin'ny finoana. Ny perikôpantsika moa dia milaza hoe tany mafy ny finoana mandritra n'izao volana Aogositra izao. Momba izany indrindra ny resahan'i Paoly amin'ny Timoty satria mitondra ny fiangonana izy, hitory ny filazantsara izy, famporisiana hitana mafy izany fotoana izany. Ka lo hevitra io ihany tazomintsika hoe kristianina mitana mafy ny finoana. Maro ny zavatra-resahan'i Paoly fa roa ihany sy ngantsika amin'izany. Jerentsika ny 7:70 sy ny 7:40 ananginantsika izany fampianarana izany. 7:70 sy ny 7:40 amin'ny Timoty 2:1. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tana amin'ny finoana sy fitiavana amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema Jefarina retana. Le zavatra tsara natolotra anao tehirizo amin'ny famparizan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Misy zavatra sain'i Paoly tazomina mafy amin'ny finoana sy ny fitiavana ary tsy voatazona io raha tsy ao Kristy. Inona le zavatra sain'ny tazomina? Ny tenin'Andriamanitra. Mariky ny teny tsy misy kilema izay farenao tamiko. Mariky, modely, prototype na typologie koa. Izay eo amin'ny tenin'Andriamanitra io zany Paoly apôstôly
misy ny mariky ny tsy mitemy tsy misy kilema, misy mariky, misy lasitra tokony ho tazomina. Maro manko ny tenin'Andriamanitra mandalo enitsika. Fa misy tena marika, tena modely, fakatahaka tokony ho raisina zay norenesina re tamiko. Ary ny ahafantarana azy dia izy dia teny tsy misy kilema, teny salama, teny mampivoatra, teny mahatonga fiadanana, teny maneno tsara. Avy aminareo naneno amin'ny tenin'ny Tompo Paoly apôstôly. Maro ny tenin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny olona mampianatra mandrakariva hoe misy tsy mitovy kely natao hoe tenin'Andriamanitra sy natao hoe soratra masina. Ny soratra masina enona, ny soratra masina vakiana, ny tenin'Andriamanitra enona. Maro ny teny ao anatin'ny soratra masina izay manahirana na tsy mazava na mampiady mihitsy azy. Fa eto le tazomina Paoly apôstôly dia ny teny tsy misy kilema, zany hoe izay mampanoso, izay mahatonga anao hanan-danitra, ny foto-dresaka fa tsy ny mololo sy apombo. Zaho miteny Paoly resahana eto. Zaho mitazomina amin'ny finoana satria zava-panahy ary tazomina amin'ny finoana, ny finoana dia fatokina. Fidelité zany. Ny finoana koa dia zavatra tsy miovaova. Amin'izany miteny zany ianao. Ny finoana koa dia milaza zavatra azo antoka. Ary amin'ny fitiavana koa ho Paoly apôstôly. Maharitra matanjaka lalina zany fitiavana zany, agapeo izy ny fiteny mahazatra. Izany tokony tehirizina raha te hatanjaka amin'ny finoana dia ny tenin'Andriamanitra aloha. Tenin'Andriamanitra tsy misy kilema, modely. Fa misy manko tenin'Andriamanitra io le raviny teny fandroita amin'ny olona. Ady hevitra tsy mahasoa rehetra io ny tena tadidin'ny olona. Ary eto tsy hoe fanaovana tsy anjery maimbo soratra masina amin'itiny Paoly resahana io. Fa misy tenin'Andriamanitra miditra aminao dia zaronofo. Isika rehetra dia manana tenin'Andriamanitra avokoa ao anatsika ary mivoaka amin'ny fotoana ilana azy. Fa zay tena ilaina amin'io ny tenenin'ny Paoly hoe mariky ny teny tsy misy kilema. Fa nandray io tenin'Andriamanitra io manko ahoditsika amin'izay itiavana azy. Rehefa miady aminao izy, mandreraka anao izy, mody miteny mivavao amin'ny fahavalonao. Nefa ny ataony ihany. Rehefa mangataka lava toa saka aminao izy dia mody miteny masambotra koa ny manome noho ny ampiasaina amin'izay anaovana azy rehetra tenany tsy zay. Tenin'Andriamanitra tsy salama izy amin'izay. Ampiasaina hanenjehana ny hafa fa tsy hanova azy. Teny tsy misy kilema tazomina raha te tomba amin'ny finoana. Ahoana ho Paoly apôstôly? Fa ny finoana dia avy amin'ny toro-teny na zavatra enona, ary ny zavatra enona dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Maro ny toro-teny mandeha koa. Tsy izay rehetra torian'ny olona koa no mahasoa. Ary zay no mahatonga ny olona tsy mahazaka amin'ny teny tsy misy kilema dia mifindra fiangonana. Dia mifamakivava koa le fiangonana ifindrana avy eo. Dia gaga ianao avy eo, ay, zay zany ny andananao. Tsy mahay manavaka ny bozika sy ny mololo. Paoly apôstôly raha miteny hoe teny tsy fantatra sy faminaniana dia ahoana moa izay bozika sy mololo Paoly apôstôly? Ka tenin'Andriamanitra tsy misy kilema. Ny olona rehetra io samy milaza tenin'Andriamanitra avokoa. Marina izany, ary ilaina izany. Fa aiza le teny tsy misy kilema zay tokony zay mampivoatra ny fanahinao. Ary mety tsy tianao ary le teny. Fa io no mampivoatra ny fanahinao dia io natao hoe teny tsy misy kilema. Satria ny toro-tenin'ny Paoly tsy dia nahafaly ny olona rehetra. Indrindra fa ny mponina tany Korinto. Fa io natao hoe teny tsy misy kilema. Izay mampivoatra ny olona manosika azy nan-danitra amin'ny teny tsy misy kilema. Fa tsy izay mahafalifaly ny olona koa. Fa tsy hoe koa raha ny pastera aty dia anao izay mahafalifaly ny sofinareo fotsiny tsy izay. Izay mahasoa ny areo sy ny taranakareo. Hatrany an-danitra. Izay ny teny tsy misy kilema. Ka tazomy mafy io Paoly apôstôly. Raha te hatanjaka amin'ny finoana ianao. Tenin'Andriamanitra ny mahavery sy mahavonjy ny olona. Ny fahanananao an'io. Ary izay no amarinina amin'ny marika toko fahavalo teo. Raha miteny Kristy ny amin'ny famonjena, tsy sarahan'ny Kristy ny tenany sy ny teniny.
misy olona manko be dehibe milaza tiany Jesosy, tsy mahay miteny afa-tsy Jesosy. Na faly na malahelo, marina zany, tsara zany, tafitona amin'ny tongony mbola Jesosy, nefa izy tsy nijery lalana, inona nidirany ho Jesosy? Nono tsy nijery lalana. Fa rehefa hitandrina amin'ny tenin'Andriamanitra izy tsy manao. Fa izy dia milaza tena fa tiany Jesosy Kristy. Fa ny teniny io tsy sarahana raha zay tia izy dia tsy maintsy maninona? Mitandrina amin'ny didiny. Santionina amin'ny tenin'ny Kristy tsy miala amin'izany ny marika toko 9 io. Jere tsara fa tsy sarahany Jesosy ny tenany sy ny filazantsarana amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny 5:30 ho vakiny izy io amin'ny fanokanana mpanefana samy tompo avy eo. Marika toko 9 5:30. Ahoana ho sisa? No ny amiko sy ny filazantsara. Be dehibe ny olona mino an Jesosy fa tsy manaiky ny filazantsara. No ny amiko sy ny filazantsara. Mbola veriny koa io amin'ny 7:30, mbola mafisiny. Ahoana ho sisa? 7:30, 8:30. Fa inona nomeny olona ho takaliny ainy? Fa na izy no omenatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajangana manota ity, dia omenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny rainy mba amin'ny anjely. Menatra azy sy ny teniko. Tsy azo sarahana io. Tsy azo sarahana io. Zay mahatonga inona moa so azon'ny olona raha mahazo zao toa kanefa veriny ainy. Inona nomeny olona ho takaliny ainy? Rehefa teo mafy amin'ny finoana dia mitenin'Andriamanitra. Ary ny teny tsy misy kilema. Ary io no mahamenatra ny hafa. Io tenin'Andriamanitra io. Ka rehefa mason'ny mpijangajanga, mason'ny maditra, dia tsy raharaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsy ampiarina. Nefa mitondra titra hoe kristianina. Zay le hoe Jesosy ihany no tiany fa ny tenin'ny Kristy tsy tiany. Tsy fitenin'ny Jesosy mihitsy ny teny hoe, inona moa le fiteninareo rehefa miresaka amin'ny olona? Ny teniko, ary io fa ny tenako, tsy mety amin'ny Jesosy zany. Rehefa mandray amin'ny Jesosy anao dia mandray ny teniny. Rehefa mandray amin'ny teniny ianao dia mandray ny Jesosy. Raha voasarahanao zay dia kristianina sadasady ianao. Tsy mba manao an'izany ohatra ny fomban'olombelona le Kristy ka ny teniko no aza raisina fa ny tenako raisina miaraka ireo. Ka zay mahatonga ny Paoly miteny amin'ny Timoty manafitra mafy hoe tany mafy amin'ny finoana sy fitiavana amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema. Izay rehetra mahasoa amin'ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra modely amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy lany andro amin'ny anaram-piangonana, mifady kisosa, tsy mihinana kisoa, sabata, sy ny sisa, misaron-dosa, tsy misaron-dosy ny rehetra. Fa ny teny tsy misy kilema ihany no mampatanjaka amin'ny finoana ho Paoly apôstôly. Ny zavatra faharoa dia izao. Ny voalohany hoe tany mafy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, ary Jesosy no mitazona an'io miaraka aminao satria izy no teny. Fa ny faharoa dia izao. Tany mafy ny fanomezana nomeny ny fanahy masina. Fanomezana avy amin'ny fanahy masina. Verenantsika ny Timoty faharoa toko voalohany teo 7:40 sy 4:40 vakitsika miaraka ihany izy teo. Tany amin'ny finoana sy ny fitiavana amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema zay efa renao taminy. Le zavatra tsara natolotra anao dia misy zavatra nomeny fanahy masina ao amintsika tsirairay manomboka amin'ny nanaovana batisa atsika. Jerenge ny 9:1 eo ambony eo, Paoly apôstôly sy ny 9:7 ny amin'ny Timoty ampatsahivon'ny Paoly. Vakitsika hoe, ary noho izany dia mampatsiara anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tany. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana. Ny fametrahan-tanana rehetra dia midika fanomezana zavatra avy amin'ny fanahy masina. Na batisa io, na manokana mpandray, manokana mpitandrina, diakôna sy ny asan'ny fifoazana sy ny takan'izany, fa ny mahavon'ny olona dia tsy nitadidiny hoe nomeny fanahy masina zavatra.
Ary raha milaza hoe fanomezana avy amin'ny fanahy masina, tsy resaka fahagagana ihany zany na fahasitrana. Jerena amin'ny Timoty inona hozy izy? Fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Ny fahaiza mionona dia avy amin'ilay Andriamanitra ny fampionona. Misy olona zany tena mahay mionona amin'izay ananany, na manambe izy, na kely izy, na tsy mahazo izy, na misy olona tena mahay mionona amin'ny fiainana. Fanomezana avy amin'ny fanahy masina zany. Misy olona koa matanjaka be amin'ny fanantenana satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanantenana. Ny fifaliana koa dia fanomezana amin'ny fanahy masina, zay mahatonga hoe Andriamanitra ny fifaliana. Mba ao aminareo ny fifaliako ho Jesosy. Misy zavatra tsy eritreretintsika avy amin'ny fanahy masina dia avelantsika mandeha fotsiny. Itsika zany tokony amin'ny tamitena tsirairay inona nomenao ary fanahy masina. Fa isika tsirairay dia nomena azy rehetra dia nomena ny fanahy fanomezam-pahasoavana mahasoa. Izy rehetra amin'ny Korintiana 2:12. Tsisy tsy nahazo na kely na lehibe na vavy na lahy rehefa zanak'Andriamanitra dia mahazo zavatra avy amin'Andriamanitra. Fa matetika sady tsy tsaroantsika, mitsiraray antsika, mitsofatantsika. Ary izy io dia tehiriziny ny fanahy masina. Tahaka ny zavatra tehirizina rehetra rehefa tsy ampiasainao dia ao pirina ao. Fa izy io dia tehirizina. Jerenge ny 2:12 eo ambony eo. Ary noho izany koa ny aretako izay zavatra izao ka tsy menatra satria fantatra izay noko. Ary matoka fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin'izay andro izay. Misy zavatra sarobidy aminao atolotra dia tehirizin'Andriamanitra, izay koa ilay fanomezana. Zay mahatonga Andriamanitra miteny anaka atolory any fonao. Tehirizy ao amin'ny Kristy amin'ny fanahy masina, ny vadinao, ny zanakao, ny asanao, ny zavatra tehirizina amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina. Ny zavatra nomenanao, manomboka amin'ny vadinao, akaikinao dia miteny ny soratra masina hoe ny trano siarena lovava amiray fa ny vady endry avy aiza hozy izy. Ka raha miteny tsika hoe fanomezana avy amin'ny fanahy masina dia tsy resaka fahagagana, teny tsy fantatra na sisa ihany zany, fa misy zavatra nomen'Andriamanitra anao. Isaoro ny tompo zany, amin'ny tany azy raha tsy dia tadidinao loatra. Fa matetika tsika tsy mahatsiaro ny fanomezam-pahasoavana no raisitsika atao amin'ny fiangonana. Ary rehefa zay dia ampiasay amin'ny devoly mijery zavatra hafa na lafiratsiny. Ary zay mahatonga nyreto olona tonontonon'ny Paoly eto ambany reto, i Figelo sy Hermogène, zay tsy nahatsiaro ny fanomezam-pahasoavana ny arahany tamin'ny Paoly dia lasa manenjika ny Paoly menatra zareo avy any Azia. Matetika ny olona tsy mahatsara ty fiangonana ty naovana batisazy, naovana mariazy, ny karakarana ny taranana, la ny andro mitsikera ny zavatra tsy manjary ao anatin'ny fiangonana izy, na ny mpitandrina koa azy, la ny andro amin'izany izy. Tsy mandray ny teny, mariky ny teny tsy misy kilema koa zany Paoly ary tsy mahatsiaro ny fanomezana nomena azy. Tao mitahina azy mianakavy sy ny tarana nanomezana tsodra aminy, tsy mbola nisy ozona na ray ary nomena teto amin'ity pilipitra ity. Safanareo efa nozon'ny pastera. Azo atao koa ne manao an'izany raisy ny ozona rehefa irava. Azo atao zany. Ao anatin'ny baiboly atompoko feno ozona be dehibe. Fa zay mahatonga ny Paoly tehirizo ny zavatra nomeny fanahy masina anareo. Fa misy zavatra tso be dehibe ny raisinao tavy amin'ny fanahy masina. Dia navahan'ny Paoly Onesifôrosy zay nahatsiaro zany, tsy menatra tamin'ny Paoly ny gadra izy. Mifatotra ny fanompoana ao Paoly apôstôly. Nanompa ny Paoly apôstôly izy, nanohana azy tamin'ny zavatra rehetra. Fa nandray koa tsika rehefa manohana mpanompon'Andriamanitra dia mingoningony nanohana azy Onesifôrosy. Satria nahatsiaro ny zava-tsorehetra ny fampizarana tao anatin'ny filazantsara izy. Jerenge ny fahaizan'ny Sadraka sy Mesaka Abednego, izany Andriamanitra ny tompony zany. Nisy zavatra voaraina izy efa dareo, efatra mba amin'ny Daniela manko reo. Ireo dia andevo tany Babilôna, resy anady ny jiosy. Nikotehiny Nebokadnezara mba amin'ny tempolo nalainy ny fanaka rehetra tao. Zany hoe mason'izao tontolo izao dia resy ny Andriamanitra ny Israely. Izany Nebokadnezara zany olona tsy azo valiana satria amperora. Ny fehiny tany rehetra manodidina ny Mediterane. Ampira zany fa tsy hoe fanjakana kely, mpanjakan'ny mpanjaka zany. Zavatra ampireheterantsika koa zany tanora sy ankizy dia izao. Rehefa ny fandriana izy efa dareo,
telo ny tenenina eto dia tsy azo mihitsy. Fandriana zany tsy azo. Io manko misy foana ny fialonana. Resaka amin'ny tanora zao pastera. Ianao rehefa fandrian'ny olona amin'inona? Asa samy mamaly amin'izany. Sasany fandriana amin'ny toka dia maty. Tsy marina zany. Fandriana amin'ny sipavenao samin'inona? Fa izy tela reto tsy azo na fandrianao amin'inona olona matany teny reo. Ireo manko amin'devo dia ny ampianarina dia nahay tena surdoué zareo mba amin'ny Daniel. Dia niakatra dia lasa mpanapaka tany amin'devo, lasa mpanapaka amin'ny ampira. Ambony zany a. Tsaroany zareo zany rehetra zany. Ka natonga zareo tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny teny hoe ninona mandrian-dralahy reto tsy azo. Dia nisy nahita hevitra avy amin'ny devolo hoe fivavahana ihany na mandriana an'ireo dia azo. Satria izay aminy tsy vadian'ireo. Fa izay mahatonga na amin'ny tany ianao teo ianao rehefa fandriana dia amin'inona ianao no azo. Vitsy ihany angamba samy miteny raha fivavahana zany dia azo. Ireto raha fivavahana ihany. Dia namorona lalàna izy ireo olona mpialo lazy dia nomenany mpanjaka. Ary io fomba fanao mandrika ankehitriny hoe olona iray no tiana asiana dia mody mironona lalàna ho an'ny daolobe. Sa tsy fomba fanao zany? Naiza ahitana zany na nan-dakilasy na amin'ny resaka fiangonana na ny resaka antoko na inona na eo amin'ny firenena. Ka izy efa telo moa zany no tena tiana asiana na morona lalàna dia nanao sary olona volamena be ro mpanjaka mba mamoha lalàna ianao. Rehefa maneno ny zava-maneno rehetra tokony mandoalika amin'ny olona rehetra eraky ny ampira ny Babilôna. Amin'izay ajain'ny olona tsara ianao. Dia mpanjaka tsy malala hoe melezina le olona telo atsany naovana an'io. Dia nisoniavin'ny mpanjaka lalàna tsy azo voalozana. Izay mahatonga ana amin'ny tany ianao rehefa fandrian'ny olona amin'inona. Zalahy reto tsy azo raha tsy ny fivavahanao mandriana azy. Tsy azo. Mba misy olona ve samy tenanao indray dia tsy maintsy andeha hivavaka ny inona teneninao. Sany olona mitena indray dia tsy hitanao nampiangonana androany. Ohatra faharoa. Misy foana manko ilay antsoinareo hoe figue nareo ilay zana bazaha. Tsy mody dia hoe very dia hoe hita tany déco. Niva nanaraka nama. Rehefa verynareo aiza no hita. Dia antanina ny sekolalady Jesô ndray mandeha mba ho very 3 andro. Mbona andeha tsy niera fa taiza izy no hita. Tana amin'ny tempolo fa ialahy rehefa hita aiza. Manahirana ny an'ilay zalahy zay koa very izy mamitampona avy any adilo lalina mody any amin'ny ray aman-dreniny. Tany amin'ny rafozana izy nandondona ody sady ny darabo nefa fisehoana amin'ny herinandro. Tana mafy ny fanomezana avy amin'ny fanahy maso. Jery hoe nivaly tenin'izy efa dahara eo fa mafy amin'ny fa 9 sy ny 20. Vaky itsika. Ary namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadinezara. Tsy misy antony tokony hamalina ianao akory amin'izany zavatra zany. Fa indra Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny tanana. Ny lafaoro misy afo mirehitra sady mamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Dia ny faharoa mbola mafy noho zany. Ary na dia tsy zany aza, aoka ho fantatrao ry mpanjaka. Mahafantatra tsara izy telo lahy reto fa mahavonjy Andriamanitra amin'ny lafaoro io. Ary ny tananao tsisy dikana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy levony niaraka tamin'ny tempoly, napotika niaraka tamin'ny fanaka tao amin'ny tempoly fa Andriamanitra velona afaka mamonjy anay. Fa zao koa tsy manery azy anao fahagagana izahay. Ampy anay ny fahasoavana sy ny fanomezana efa azonay andevo zay fa tonga mpitondra ambony ankehitriny sady manam-pahaizana ambony. Ampy zay zany. Ka na tsy hamonjy anay ary izy, zay tsy vadika aminy. Vitsy amintsika sahanao an'izany. Aza terena Andriamanitra hamonjy anao amin'ny fahagagana foana etỳ an-tany, fa tsy zay rehetra sitrana etỳ an-tany akory miditra an-danitra. Samy hafa ny fidirana an-danitra sy ny fahasoavana zay etỳ an-tany ihany. Hoe sitrana na azo an'izao
ny teny tsy fantatra, anao fahagagana, tsy terena Andriamanitra. Fa hainy ny manao an'izany rehefa ilaina. Ary zay nagagan-draharaha reto voninao. Aradino nefa tamin'ny andro zareo mbola tsy nieritreritsa ny fiainana mandrakizay zany ny olona. Manomboka amin'ny bokin'ny Daniela manko fantatra hoe misy fitsanganana maty zany. Fa ny andro zareo zany etian'ny fahavelomana. Nefa dia nanaiko faty izy, nanana fanahany fahafoizana. Ny ainy noho ny amin'ny Andriamanitra efa nanome azy ny zavatra rehetra efa azony hatrizay. Ary zay mahatonga n'Andriamanitra namonjy azy dia nandefa anjeliny Jehova ka nanjary efatra izy tao anaty lafaoro. Ary jereo tsara fa ny mpanjaka raha ny aiky nahazo anarana vaovao zareo hoe mpanompoandriamanitra avo indrindra. Ary zay nataon'ny olona rehefa hita ny fanomezan'Andriamanitra ao anatinao dia gaga izy mijery anao hoe tena mpanompon'Andriamanitra ireo olona ireo. Izay mahatonga ny Paoly miteny hoe tehirizo tsara ny zavatra natolotra anao. Tehirizo amin'ny fampiherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatinao. Io fanahy masina io izany mitahiry ny zavatra rehetra nomenanao. Fa rehefa adininao no mamoa ny zavatra nomenao dia voatahiry mipirina amin'iny. Tsy fantatra akory ny fisiny. Ka raha miteny tsika hoe tano mafy ny finoana. Paoly apôstôly koa efa niteny tamin'ny Timoty ny finoana raha vao tsy mitana mafy ny tenin'Andriamanitra ianao, ny teny tsy misy kilemo, fa tsy ny raviny na ny mololo, dia tsy hatanjaka ny finoanao. Raha tsy mitahiry ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina ianao, dia tsy hatanjaka ny finoanao. Ka entanina izasy ianao, efa nomen'Andriamanitra zavatra be dehibe isika. Fantaro ny zavatra nomeny fanahy masina anao, mba hahatonga anao tanjaka amin'ny finoana. Ary tehirizo mandrakariva ny teny tsy misy kilema, ny teny salama, izay mahavonjy ny fanahinao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hosetry ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra izay nambarana tamintsika ry havana, dia andeha isika rehetra hivavaka, hangataka amin'Andriamanitra ny hoavintsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay, misaotra anao zay ny amin'ny famindramponao sy ny fitiavanao ary ny fahasoavanao izay asehonao sy arotsaka ao aminay isan'andro isan'andro, indrindra eto amin'izao tempolinao masina izao. Misaotra ny amin'ny heritanjaka amin'ny fahasalamana, ny fotoana izay mbola nalaminao ahafahanay mijoro teto anatrehanao indray, ary nandraisanay famelan-keloka, nandraisanay ny teninao ihany koa. Misaotra satria tianao hitana mafy ny finoana zay, satria raha tsy amin'ny finoana tokoa araka ny teninao dia tsy misy azo atao ahazona sitraka aminao Andriamanitra. Misaotra ry Tompo Andriamanitra satria efa nomenao anay indrindra teto amin'izao toeran'izao ny teny tsy misy kilema, ny teninao Andriamanitra, ary betsaka ihany koa ny fanomezana amin'ny fanahinao izay efa narotsaka ao aminay tsiraray avy. Manoloana izany ry Tompo Andriamanitra ay, indreto izay tsiraray avy, ny fiangonana manontolo, ny mpitandrina, birao ny fiangonana, ny olona sy ny dekona, ny komity, ny fikambanana, ny sampana, ny mpandray fanasan-tompo, ary ny kristianina sy ny tokantrano tsiraray avy izay efa nampiombonao ho fianakaviam-ben'izao fitaizam-panahy misy anay izao. Manavao ny fanoloran-tenanay izay rehetra mba hitana marina ny teninao Andriamanitra, ka hiaina izany araka ny sitraponao, fa tsy hamily izany amin'ny sitraponay. Hiaina ihany koa sy hitana ny fanomezanao fanahy masina, ka ho kristianina tsy ho voafandrika manoloana ny zavatry ny nofo, fa mba hijoro vavolombelonao tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego fahiny. Ianao fanahy masinao miasa aminay tsiraray avy, ary ankehitriny dia mbola faly misaotra anao zay satria misy ny mpanomponao izay mahatsiaro ny fahasoavana ny raisiny taminao Andriamanitra, ka misaotra anao noho ny amin'ny fahazony ny maripaizana mastersa, ary mbola ankininay amin'ny fiarovanao ihany koa izany mpanomponao izany, indrindra ny hoaviny manontolo sy ny iraka izay
ho atrehany amin'ny herinandro avy zao. Tsarona ankehitriny any sampana Dorcas izay misolo tena izao fiangonana misy anay izao miatrika ny fiaonabe. Ianao Andriamanitra efa nitantana azy ireo ary mbola anakinana ihany koa ny fotoana rehetra izay atrehany izy ireo sy ny fiverenany ihany koa ho amin'ny tokantrano misy azy tsirairay avy. Izay rehetra mahasoa anay Andriamanitra dia ankininay sy angatahana aminao. Ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ny olona izay miazona ny teny tsy misy kilema, miazona ny fanomezana ny fanahy masina ry havana dia vavolombelon'ny finoany. Koa andeha ny fanekam-pinoana apôstôlika na ny fanekam-pinoana laharana voalohany no imbonantsika rehetra amin'izany. Hitsangana isika rehetra. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijalina nanapaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika naleviny, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any no eviny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana zao tovo zao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mazotoerana ny fiangonana. Fifaliana ho antsika no manolotra reto avantsika reto iombo databatra amin'ny tompo izy ireo, ho amasinina na ho atokana ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny raha fanampin'ny fahaefatra andininy voalohany raha itsika dia hitsangana anatina ny alitara masina izy ireo. Ry havana no ny fitondran'Andriamanitra ny sy ny fiangonana dia reto avantsika reto anampy ny tompo ny olombonjena, handray ny tena sy ny rano Kristy amin'ny alalan'ny sakramenta masina. Vavolombelon'ny fanekena ho ataon'izy ireo isika, ary ny mpanefana ny tompo rehetra dia miezaka manavao ny fanomezana rehetra nomeny fanahy masina anao tamin'ny nanaovanao fanekena tsara teo masin'Andriamanitra. Ndeha isika hitsangana angataka ny fanahy masina. Ivavaka isika ry havana. Aoka ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay mandrakizay io, misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka ho mantsy tompo ny nanome toky anay, fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atso ny fitiavana hanantona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io, nino ny fanambaranao zahay, teo am-batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay, ka nangataka nirotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary nezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ary ankehitriny ry Tompo Andriamanitra io, rehefa nandre ny antsonao izy, ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany,
dia indro toka eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo Andriamanitra io, mba inory ny vavaka rehetra izay miakatra eo aminao azy ireo. Raisy koa izay rehetra nio amin'ny firaisana masina aminao, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany. Ho azany ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Horentsika ny teny fanorenana izao fanokanana izao. Izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy andamy tenany sy tondra azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza na avery ny ainy noho ny amiko dia azo izaminy. Fa inona moa ny soa azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Inona ny meny olona ho takala ny aina? Fa na iza na ny sitrapony raiko izay nan-danitra dia izy ny rahalahiko, anabaviko ary reniko ary amin'izany nazovona anay ka no atreha-amin'ny olona ekeko izy ny atreha-ny raiko izay nan-danitra. Fa nazovona am-da no atreha-amin'ny olona ho laviko izy eo ny atreha-amin'ny raiko izay anan-danitra. Amen. No za miteny tombo zany ry havana dia misy fanekena ho valianareo arak'izay sitrako ny fonareo. Ianareo va min'Andriamanitra paratsika sady tiatsika, raitsika nan-danitra, izay manome ny Jesosy Kristy zanany lahatokana, izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mihinany Jesosy Kristy izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tombo sy famonjy va ianareo? Moa ianareo manaiky ho amin'ny tenanareo ny fanekerany tamin'ny batisa, izay efa nandraisanareo ny fanomezan'ny fanamasina. Ka zany fanamasina zany no mahatonga anareo mizotra amin'ny lalina fiainana Kristy aminy. Ka ezaka ho tian'Andriamanitra, ankatony sitrapony, ahatsiary vavaka sy amaky baiboly, amonjy fanompom-pavahana sy fanasana masina, izay adidy sy tombotsoan'ny mino. O karinareo todikana amin'ny fiangonana, anamafa ampabe maso izany fanekenareo izany. Izao Mahefara Besala Hyacinthe. Izao Ranevomana Toniana Aubertini. Izao Rarson Radfaly Niriny. Rehefa nanaraka ny fampianaram-pinoana dia nanapa-kevitra handray ny fanasan-tompo izay nanomeny ny fanekeny, ny famonjena sy ny fampiavana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpintsirairay ny sitrapony. Koa ezaka ao eo amban'ny fitarian'ny fanahy masina ny andinika sy azoto amin'ny fananarana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Any maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitandroana ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako, ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iakinako ahatanteraka izany rehetra izany. Amen. Omeny fanamasina anareo izany heriny izany, atanteranareo izany fanekenareo izany any. Amen. Todika ty anareo. Rabe Sahala Maefa Hyacinthe. Noho izany fanekena ataona teo izany, dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay. Ka manamasina anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay no andray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrena. Mahiresy sy mahatanja fa mitompo momba anao. Ranaivomanana Toniana Aubertini. Noho izany fanekena ataona teo izany, dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay no andray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ny mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana. Mahiresy sy mahatanja fa mitompo momba anao. Rarson Rado Falinirina.
noho izany fanekena ataona toy izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, tsodrananao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Ary asaina ianao ndrenjary miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy izay niantso nala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampio raha mitoetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahalalana araka n'Andriamanitra. Mahresy sy mahatanjah fa ny Tompo momba anao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao zay no ity ora nomenao iainana eto anatrehanao ty. Apetraka eo tananao Andriamanitra reto mpanomponao reto izay vao avy nanamafy ampahabe masy ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra no niantso azy, koa namaly zany niantsonao zany izy ireo. Ta io ny fanapahan-keviny izay hitoetra amin'ny fahatokinanao ka mba omeo azy ny hery aharetany amin'izany noho ny fanainao masina. Ianao ihany koa no aoka nomana azy hanatona ny latabatra masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Andriamanitra ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azozogozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mavonjy izy ireo ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalany izany ary hisehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany ary ny fanomezanao fanahy masina azy ireo. Mivavaka aminao zay Andriamanitra mba homeo anay rehetra ihany koa ny androso hatrany amin'ny fiainana maha-kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay fanampanantenanao ho an'ny zanakao. Eno zany ry Andriamanitra ray ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao izay efa namonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpandray mpanasan'ny Tompo vaovao. Tany mafy ny ananareo mba tsisy akany saribonina reo. Mandehanaka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra, tany mafy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanomezana efa nomeny fanamasina anareo. Amen. Raha manana hira ny katekomena dia hira vatrany izy, raha tapitra zay dia ny hira voalahatra no raintsika afaka manao rakitra zay teanao rakim-pisaorana. Tsisy le hira moa mipetrara rehefa tsy hira. Telo amby dimampolo amby fitonjato zany raha ny amira miaraka amin'izareo ohatrany tsy nahomana angamba an'izareo.
tonga amin'ny fotoanany rojom-bavaka isika, ireo izay teraka volana aogositra hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Ireo izay natsiaro fahasoavana manokana dia ranan'Andriamanitra hitsangana. Ireo izay manana olana hoentina mbavaka hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay namony havany hitsangana hoentina mbavaka. Hivavaka isika. Ianao Andriamanitra ny tompon'ny fahavelomana, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Misaranao izay tombora afaka mbola mampahery reto avanay reto izay ndonam-pahorinana mony mahalalana. Nao Andriamanitra nanao fandaminana teo amin'ny fiainany, manaiky izaminy izy ireo. Kanefa mianta aminao amin'ny mahazanako azy ireo satria Andriamanitra ny fampiononiny ianao, ampionany fianakaviana ampitraka ianao. Ka hitsambikina tahaka midery izy, satria mananao Andriamanitra ho rainy kamboty ihany mpitondra tena. Ka hitantana azy ianao makivaky ny fiainana, ka raha mahatsiaro ny mpanomponao nondomandry izy ireo dia fifaliana sy tsiky no tsarovany ireo anatin'izany. Amin'ny anaranao no ampahirezana azy ireo ka hisinda ny tebotebo sy ny alahelo, fa ianao dia Andriamanitra ny fifaliana koa. Misy ny marary amin'ny toerana maro samihafa, ao ny marary sady tsy maintsy miasa ihany, ao ny tsy ahita-panafana, ao ny tsy ahita-panafody, ao koa ny tsy manana enti-manana amin'ny fitsaboana, ao ny amin'ny saina, ao ny amin'ny fanahy, aretina avokoa izany. Ary indraindray tohatra anampaladika hatranatam-pindò izany aretina izany. Mamindrafo ianao fa hikasika azy ireo amin'ny anaranao izahay, tahaka ny kasihan'ny vehivavy fa izay amin'ny rambon-dambanao. Ka amin'ny anaranao no anatsitranana azy ireo, ka ianao no aritra ny loharamina aretina rehetra, ka ianao Andriamanitra anindry ny taolana ny nofo ny tsoka ny saina sy ny fanahy, anasitrana aretina rehetra hiaro ny ainy tsidina nandavaka. Manana olana ireto namana ireto, amin'ny tokantramina amin'ny tenana, amin'ny fitsarana, amin'ny zanany, manana trosa, very asa, ao ny kely ny fivelomana. Maro ny tebotebo sy ny ahary, misy ny mahamenatr'olona, misy ny mampiady mihitsy azy, ary za lasa fanenjena sy fanenjena. Ianao Andriamanitra tsy fofa mahavonjy ny tananao, ny sofinao tsy lalina dovina famare, aza vela ny fahotanay anakona ny masoandro mpiainanay ao aminao. Valivavaka izy ireo, misy olona afaka irahanao, ama izany miaraka aminy. Nazava ny sainy koa ianao satria indray avy aminy avy ny olana, dia ianao koa no anazava ny sainy. Ka ianao amin'ny enti-manana ara-pitaovana, amin'ny Jehovah ny tany sy rehetra ao aminy, ka matoky izay fa hijery azy ireo tsiraray ianao. Nao Andriamanitra metrahanay ny fiainanay manontolo, na tsiaro fahasoavana manokana izahay, ny fitahinao, ny fitantananao, misy tsy nampoizinay fa nomenao, misy nandraindrainay dia nankasitrahanao. Ka manapitana anao izay amin'ny fisaorana, mba raisy ny fisaorana ina dia tsy mendrika azy izahay, ka izay rehetra nomenao anay mba ho tehirizinao amin'ny fanamasina tokoa, ka ho fahasoavana na ampifahasoavana iainanay izany. Tratry ny tsingeritaona reto havanay reto, ianao no mahafotsy sy mainto ny volon'ny olona, ianao nanao ny vava hoy ianao tamin'ny Mosesy, ianao tompo nanome tombonandro. Tsy hainay ny manovona ny iray metatra na iray santimetatra amin'ny halavanay, fa moatra noho ny tsitsina maro izay amin'ny tafo noho ny voninkazo. Ka ianao Andriamanitra no isaoranay raha nahazo tsingeritaona izy ireo, karakaraka ny tombon'ny taona ny tombon'ny fahendrena ao anatin'izy ireo. Mevalim-bavaka izahay ty fiangonana ty koa dia fantatrao fa nandraisanay fanomezana maro, valim-bavaka maro, tsaronay izy ireny ka isaoranay ianao. Nefa mbola miady varotra aminao izahay, na ny mipetraka na ny mitsangana, ny anana tokotany, ny manaraka amin'ny tambajotra serasera hatrany andafin'ny ranomasina. Dia fantatrao no mahasoa tsirairay avy, tsy mba manome vato ianao, hosolo no mofo, na maingoka sy mena rano,
fa ianao dia manome ny fanahy masina azo atao hoe mo ahita finoana aty ambony tany va izahay Tompo ampitombony finoanay andraisana ny fanomezana rehetra avy aminao ny saotra saby Tompo fa ho raisinay izany valimbavaka izany amen. Tratra ny tsingery taona nareo dia mirary soa indrindra mahazo toerana. Iomana amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika misy an'ireto vaovao ireto ny ami izay sekoly ambony amin'ny mozika dia manomboka anay ny fisoratana anarana dia ao ny treritra mozika ao ny ami izay fianarana mozika klasika raha teo momba ny fitariana sy antoko-pihira rehetra ao koa natao hoe voatsara fafy izay fiofanana zavakanto ho an'ankizy sy ny tanora misy ny kilasy maromaro apetraka ho petadrindrinao za amin'ity dia mba mijery azy sika dia azadilona fa amin'ny hira sy mozika dia anisany atao rehefa hanandanitra any. Misy ireo havatsika izay manamantsoa dia maneho fisaorana antsika ny fianakaviana manontolo ny vadiny ny zanany fiangonana sy ny mpitandrina dia maneho fisaorana koa tsika rehetra tsy hankanavaka ny nalasana ny mpanompon'Andriamanitra Andriamatoa ny Satany rina Andriamanitra ny tompon'ny fahasoavana sy fiadanana amaly fity ialana tsiny koa amin'izay tsy tratrantro noho ny afendron'ny rano be loatra dia mivavaka ho an'ny fianakaviana isika. Misy ny famangina manjo atao rehefa aveo ary misy raha teo ny fararakitra amin'ny anaran'ny rasoana ny Rainar John Benedictine mamangy ny fiangonana rehefa mirava ny fotoana izany. Misy ireto mpizadra raha tonga eto amintsika raha ao ny vady aman-janany dia angatahana hiakatra aty amintsika aty amin'ny alitara izy ireo mpizadra raha manaraka ny manjakandrina ny ray eto Ampahibe ny ray zany dia hiakatra avy hatrany izy ireo dia mangataka ny filohan'ny fiangonana zany tarika antsika amin'ny fandraisana azy ireo. Dia miarava antsika mpianakavy ny finoana amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Araka ny voalazany Ray aman-dreny mpitandrina teo dia misy ny taratasy avy any amin'ny faculté de théologie izay manolotra ny reto pasteur mpizadra raha reto hoe ty amintsika aty amin'ny chapelle militaire eto Ampahibe sy any Manjakandrina. Toy izao ny fivaky ny taratasy: toeram-panomanana mpitandrina, centre de formation pastorale Ambatonakanga, tamin'ny ray Jolay 2024 ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM chapelle militaire Ampahibe. Antony: fanolorana mpitandrina izadra raha, ry havana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny fandaminana eto amin'ny toeram-panomanana mpitandrina faculté de théologie Ambatonakanga, izahay tompon'andraikitra ny fizaran'asa dia manao zao taratasy zao ho fanolorana any Andriamatoa Tsarazara Xavier sy Rafidinirina Mahertina. Izy dia efa nitolorana, izy ireo zany dia efa nitolorana délégation pastorale sady efa niofana momba ny asa fitoram-piangonana ka afaka manao ny asa pastoraly rehetra toy ny mitarika fotoana, mitory-teny, mitantana sakramenta, manamasina mariazy, mampiofana sampana. Dia misaotra antsika sady ry zareo avy any faculté théologie zany manao sininy mpandrindra ny fizarana raharaha Andrianatoanina Anjara mpitandrina. Dia amin'ny anaran'ny Ray aman-dreny mpitandrina, ny bureau fiangonana, ny sampana velona rehetra, ny diakona sy ny loholona ary ny fiangonana ray manontolo dia miaraba anareo pasteur mianakavy
tonga eto amin'ny chapelle militaire eto Ampaibe. Ny anankiray amin'izy ireo moa zany no eto amintsika dia i pasteur Tsarazara Xavier, fa i Rafidinirina Maheritiana kosa dia ho any amin'ny chapelle Manjakandriana. Dia Andriamanitra ny hitantanareo mandritra izay fotoana fizaran-draharaha eto amin'ny chapelle militaire izay, dia miarabanareo tonga soa tompo. Sonadapartany pasteur izy moa ny fiantsona aloha le fiantsona aloha. Pasteur Mahery avy amin'ny Sonadapartany Tanarivo Avaradrano ihany izy zany izy no mankany Manjakandriana. Pasteur Xavier zany eto Ampaibe, izy dia avy any Bealanana. Bealanana zany ny fiaviany zany any amin'ny faritsy Miety zany. De araka ny tenin'ny filoha teo zany manasa ny mpitandrina rehetra zany mbo ambady solotenan'ny sampana zany tsy ny filoam-boninahitra hiarahaba azy ireo tonga soa. Ireo ny fiangonana pasteur dia mifampitaiza eto zany. Ny filohan'ny sampana sy ny sampan'asa asaina koa hiarahaba azy ireo. Efa manana fofombady le raiky io fa sao mijerijery eo. Androany koa ry havana efa nomanantsika moa ny vatsy ho an'ny pasteur Nasandra sy pasteur Tora zany ngatahana koa zareo irosy eo aloha rehefa aveo dia anao teny momba azy ireo ny filohan'ny fiangonana. Ay, fandraisan-tanana tam'le niarabanany zareo le navita mémoire sy navoaka tantsamanitra hono ny mety filoha zafady. Mahazo toerana ary nareo. Dia manasa andreo mpitandrina roa lahy, pasteur Nasandra sy pasteur Tora, mba hiakatra eo anoloana miaraka amin'ny ramatoa vadiny avy. Iany pasteur Tora lasa namonjy Dorcas fa tsy hoe very akory. Eny ary, araky ny efa nilazaina teto teo alohaloha teo moa zany dia nanao ny fanohanana izy ireo ny soutenance zany tamin'ny fotoana nanendreniny tao amin'ny fanofanana azy ireo, dia nahatafita soamatsara ny zany fiofanana zany izy ireo ka dia amin'ny anaran'ny mpitandrina ny vron fiangonana, diakona sy loholona, ny sampana velona rehetra ary indrindra ny fiangonana Ray Manontolo dia miaraba anareo izay eto Ampaibe zany amin'ny chapelle militaire be navita izany fanohanana izany. Ko dia efa nahazo ny hiraka moa ianareo zany tsy ho ela dia andao ny chapelle militaire amita ny fanondranana meny tomponareo dia mirary sosa ady fa mbola ho avy moa ny fotoana hanomezana ny vatsin-dalana fa ny androany dia ny fiarabana anareo mianakaviny amin'izay dia manasa indray mandreny mpitandrina hitarika ny fiarabana azy ireo ny amin'izay. Mangataka atsika izay niakatra teo ihany andray tanana azy ireo. Misy ny tsodrano avy amin'ny fiangonana noho izay fahavitana izay.
Nasanitra moa mankany be alanana raha araka ny efa fantatsika dia Anosy Beanala, Pasteur Victorien na Pasteur Tora. Endriavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no hiara-banantsika rehetra natratra ny andro anio. Tanao amin'ny finoana sy ny fitiavanao amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema, izay farenao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Timoty 2:1-7:20 sy 7:20. Toy izao indray vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Araka ny tetik'andron'ny fiangonana dia anio no famaranana ny fankalazana ny 20 taona nahampitandrina sy 15 taona niarahan'ny asa teto amin'ny chapelle militaire ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela mianakavy. Koa dia manentana antsika mianakavy fa ny rakitra faharoa dia ho atolontsika ho azy ireo. Misy ticket ihany koa izay nomeny librairie Antso ho amin'ny fividianana fitaovam-pianarana. Vitsivitsy ihany izy ny tonga ao ka dia ray isaky ny fianakaviana izany ka izay mahazo ny ticket io dia mahazo fihenam-bidy alaina ao amin'ny braony sekretariat. Misy ny baiboly sy firanadino tsisy anarana dia izay tompony dia mandalo ao amin'ny braony sekretariat ihany koa. Misy ny famangina manjoa rehefa vita izao fanompom-pivavahana izao. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana VFL. Raha pitso maraina amin'ny 9 no fiaingana eto amin'ny fiangonana. Amonjy ny fiaonam-be any Fenerive ary iverina ny zoma 12 volana Aogositra izao. Koa mangataka fitrotrona mibavaka mba ahafahana manatanteraka ny asa izay atao any. Sampana Sekolelahady. Misaotra an'Andriamanitra sy ireo ray aman-dreny ary ny mpanohana ny Sekolelahady fa tonga soamatsara teto Antananarivo omaly izy ireo. Miverina ny tanketsa anio ariva amin'ny 3 ora. Manomboka mianatra Sekolelahady Fobe amin'ny heriny anio, izany hoe ny Alahady 14 volana Aogositra. Ny sokajy olon-dehibe no tompon'andraikitra amin'izany. Sampana mpanazava stily. Mbola manentana ny fiangonana Tsirany ny sampana. Anjifa ny tapakila ahafahana mandray anjara amin'ny fisariana amin'ny tohana skoto izay atao ny Alahady 20 volana Aogositra ho avy izao. Ilazana ny isam-bondrona mba handefa ny lisitry ny mpikambana andeha ilasy hatramin'ny Alahady 14 ny volana Aogositra ho avy izao. Rakim-pisaorana. Tahaka ny nombako any Mosesy, nombako anao, tsy andao na afoy anao ao. Atolotra ho an'ny Pasteur Telo Mirala, fikambanana katekomena, sampana Sekolelahady ary Safif. Misaoran Jehovah ry fanahiako, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Noho ny fahavitako ny fianarako ka nahazahoako ny masters dia faly aho manolotra rakim-pisaorana ho an'ny Sekolelahady sy ho an'ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela. Mangataka vavaka avy amin'ny mpitandrina ny tantanan'Andriamanitra ny mission izay ho atrehako any amin'ny faritra ny herinandro ho avy io, ary koa mbola ananako fahasalamana hiatrehako ny asako. Mangataka hira
FFPM laharana 2:30 fisaorana ny vady aman-janany niteraka Andriamatony Jean-Bar Mpitandrina ny fianakaviana manontolo dia manantitra ny fisaorana sy fankasitrahana ny fiangonana sy ny sampana rehetra tamin'ny fahatongavanareo ny dododo naneo ny fiaraha-moiory sy ny fitondranareo amin'ny bavaka azy ireo tamin'ny fodimandriny Andriamatony Sataniriny. Andriamanitra izay manakarepasaovana ne omba sy tahanareo anome hery anareo amin'ny adidy masina izay antsoroanareo. Misaotra indrindra tompoko. Ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana. Izay indray ry havana voavoray tamin'izao maraina izao voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fivaliana ho antsika nahavitany fanamasinana fanambadiana ny reto zanantsika nomenjanary Manalaza sy Mamsoa Avelina Gilberte. Azonao zareo. Ratsimba Rabe Arsojina sy Andrinantoandro Miajaso Saloy. Ary izy ireo dia miarabanareo sy mivavakanareo ny fiangonana. Saora tompo. Reto avantsika reto masinana fanambadiana amin'ny heriny raha Arsolalaina Miaja sy Ratompoary Marcel Saida. Ratsimba zafy tsiriniana tokony ambinina sy njato arivelo ekena satria lôly. Ato zareo reo dia mivavakanareo ny fiangonana. Saora tompoko. Atolotra ao amin'ny sakramentany batisa ny zazakely Ratsimba zafy Andrinantoandro nomena Braiano Itokina. Naray aman-dreny Andrinantoandro Njivajatiana sy Ratsimba zafy Faravololona. Ary ny mpiantoka Ratsimba zafy Lodrise Eno. Ao ambony ao zareo dia mivavakanareo ny fiangonana. Ireo soavatrany amin'ny rakitra isika eo ny antokopira na ny sampana hira ao anatin'izany ny dekona nandamina ny momban'izany.
Hatana Ilai Maeri Launi Papate Sana Lagi Gula Malevi Sika Nusizaha Gula Kisai Mizu
varai sukatai una. Mahazo toerana ny fiangonana. Zao tsika riavana dia tonga amin'ny fotoana fankalazan'Andriamanitra famaranana, fankalazana ny jobily faharoapolo taona na mpitandrina sy fahadimy-ambin'ny-folo taona ny fiara-miasa tamin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikael Mianakavy. Io manao amin'izany isika ny hira fanampiny faharoa ny andiny voalohany ihany no tanterantsika, dia manasa ny mpitandrina Mianakavy ijoro eto amin'ny alitara masina. Emanu lutena uanau feamande ni feusiansunau satute nakuizai pani karai sutumpurai suri Soti anu nesitaka anau zaitiana kamu panu povona sisaiku Victoria tani ilai fityavana Arak'izany riavana dia fifaliana ho antsika miara misaotra an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra no nanomezany antsika fotoana nahafahana nankalaza azy noho ny jobily izay niarahantsika rehetra niasa tamin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikael Mianakavy. Hoy ny soratra masina, fa antitra Kristy ho famonjena izay rehetra mino izahay. Hoy ny Tompo, tsy anareo nifidy ahy, fa zaho no nifidy anareo, koa nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Mpanompoko ianao ny Tompo, efa nofidiko ka tsy mba hariko. Aza matahotra ianao, fa momba anao aho, ary aza merikerika foana, fa izaho no Andriamanitrao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Andehantsika rehetra riavana hitsangana, hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ho an'ny mpitandrina Mianakavy. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra Tomponay, Tompon'ny fiantsoana sy ny fifidianana anay. Misaotra anao izay satria tsaronay mandrakariva ny fahasoavanao izay arotsaka ao amin'ny fiangonana. Tsaronay ankehitriny ny fitantananao. Ny sapely militaire Pahibea nandritra ny lasany mantolo. Indrindra tao anatin'ny 15 taona izay niarahana niasa tamin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikael Mianakavy. Misaotra inao ihany koa izay ny amin'ny antso izay nataona tao anatiny ary mbola mampitoetra azy ireo amin'izany ankehitriny. Andriamanitra misaotra anao izahay ny amin'ny nanananay ny fotoana nahafahana nankalaza anao, ny fanohana naneho fitiavana anao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny reto mpanomponao ka niarahana niasa nanohanana azy ireo tamin'ny alalan'ny vato fehizorony izao fankalazana izao. Andriamanitra, betsaka ny teny tianay entina misaotra anao, fa ankehitriny ianao Andriamanitra no hanavaozanay fiangonana ny fanoloran-tenanay ary ametrahanay hatrany ny fiainan'izao mpanomponao izao, izy sy ny ankonany ary ny fianakaviana manontolo. Misaotra anao ihany koa Andriamanitra ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa izay nataonao tao anatin'ny fiangonana, indrindra nataonao tao anatin'izany komity ny fankalazana izany.
ankinay fenao ampelantananao Andriamanitra ny fanompoana ianao mba hitehirizanao anay amin'ny finonatrany ka ho faly mahita ny fanompoana ianao Andriamanitra dia ny andehananay mendrika ny sitraponao. Mahatoky izay ry Tompo Andriamanitra ay fa ny 15 taona manaraka ny fiara-miasa rehetra izay mbola hatrehan'ny fiangonana amin'ny mpitandrina mianakavy dia ho hatrehanao sy ho tantananao ary ho ambininao mandrakariva ka hatsiarovanay ny zava-dehibe izay atolotra ho Andriamanitra ho anay amin'ny alalan'ireto mpanomponao. Ankininay aminao hatrany Andriamanitra ny fiarovana azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Izao no teny fanomezan-toky tsodrano omeny Tompo ho anareo. Hoy ny Tompo: aza matahotra fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay anao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo anao dia tsy ho may, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izao ny Jehovah Andriamanitra aho, dia ny ray masin'i Israely mpamonjy anao. Satria malala eo masoko ianao, eny be voninahitra sady tiako. Aza matahotra ho ny Tompo, famombanao aho. Amen. Petraka ny fiangonana. Izao dia manasa ny filohan'ny komity 20 taona sy 15 taona handray anjara fitenenana. Fahandry Kristy ho an'Andriamanitra izay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Korotianina 2:2 andininy 15. Izany teny fanefa izany ry havana no entina miarabantsika rehetra amin'ity andro lehibe androany ity izay natokana ho famaranana ny fankalazana ny 20 taona na mpitandrina sy ny 15 taona ny raha nanompo tamin'ny mpitandrina Rakotsafy Mikaela Mianakavy. Isaorantsika Andriamanitra fa noho ny fitantanany sy ny fandaharany fiainan'ny fitazapana ny protestanta ho an'ny Foloalinda eto amin'ny fiangonana miaramila eto Ampahibe dia nahatratra ty andro lehibe androany ity isika mianakavy ka ahafahana nanatosa ny fotoam-pivavahana ho fiterana sy ho fanambezan'ny voninahitra n'Andriamanitra izay natao teo. Manaraka izany dia isaorantsika ny Tompo amin'ny fitahiny ny mpanompony dia ny mpitandrina Rakotsafy Mikaela Mianakavy zany ka nahatratra izao fotoana lehibe androany izao. Ny firariana dia ny tompony hitantana lalandava ny fiainanareo mba ahafahanareo manaritosa ny asa fitazam-panahy eto amin'ny fiangonana miaramila eto Ampahibe mandritra ny fotoana rehetra izay mbola nomen'Andriamanitra anareo hiasana sy hitaizana ireo ondro marobe eto amin'ny fiangonana na ihany koa ireo izay any ivelany. Isaorana koa nareo vahiny manakaja sivily sy miaramila izay tonga manatrika izao fotoana lehibe izao. Ao ihany koa ny biraon'ny fiangonana Ray Manontolo, ny sampana velona rehetra teo amin'ny fiangonana, ireo sampanasa sy fikambanana. Tsy adino ihany koa isika rehetra mpikambana ao amin'ny komitiny fankalazana, ny tompony anafiery sy fahavonona ho antsika rehetra mba ahafahantsika manarateraka izany asa fanompoana tandrify atsika tsirairay avy. Tsara ihany raha mba ahafantarantsika ireo komity rehetra dia mba hiangaviana hitsangana ireo komitiny fankalazana rehetra mba ho hitan'ny fiangonana. Eny toerana ihany Tompo. Misaotra indrindra Tompo. Isaorana koa isika fiangonana Ray Manontolo izay tonga manatrika izao fotoana lehibe izao. Ao koa ny fomora izay tsy afaka noho ny antony maro samihafa. Ny herin'Andriamanitra ny hombantsika mianakavy ahafahantsika mampiombana bebe koa ny aim-panahy isika eto amin'ny fitaizam-panahy ny Foloalinda. Raha nanomboka izao fankalazana izao moa isika mianakavy dia nisy ny tanjona lehibe izay napetraka ho tratrarina dia ny fanavaozana sy ny fampitomboana ny aim-panahy ao amin'ny fianakaviam-be ny fitaizam-panahy. Noho izany dia nisy ny zava-kendrena tamin'izany
dia ny fampifandraisana ny zanaky ny fitaizam-panahy eto atoerana sy any ivelany, fampiorenana ny finoany ny tsirairay sy ny taolobe, ary ny farany moa dia ny fanohanana ny mpitandrina amin'ny asa fitaizam-panahy. Nisy noho izany ireo teatikasa maro izay notanterahantsika mifanaraka amin'ireo zava-kendrenina voatanisa teo ireo, ka anaovana tatitra fohy amintsika menakavy mba ho fampahafantarana antsika ny vokatry ny asa rehetra izay notontosaina nandritra ny fankalazana iray manontolo. Azo zaraina roa lehibe izy ireo, dia atao zany ny asa fitoriana sy ny fitazam-panahy, ary atao ihany koa ny hetsika fitadiavam-bola izay natao mba ahafahana manatanteraka ny tsangam-bato entina manamarika izao fankalazana izao. Nanomboka amin'ny fankalazana isika tamin'ny 7 febroary taona 2024 lasa teo. Taorian'izay moa dia notanterahantsika ny rodorotom-pahasoavana maro, tao zany ho an'ny diakônina sy ny loholona, ho an'ireo mariazy kristianina rehetra, ary ihany koa ireo mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra. Manaraka izany dia nanao isika ny fampianarana mikasika ny filazantsara ny jaune, izay ny ray aman-dreny mpitandrina ihany moa no natanteraka izany. Nisy ihany koa ny antsa-panahy izay notanterahan'ny sampana rehetra teto amin'ny fiangonana, ary ihany koa nangalantsika mpanakanto ara-pilazantsara izay notanterahana teto am-piangonana ihany tamin'ny 7 Desambra taona 2024. Teo amin'ireo hetsika natao hitadiavam-bola moa dia ny fahafoizana avy amintsika rehetra no tena nanaovana fanentanana tamin'izany, ary dia nahitana vokatra maro tokoa izany rehetra izany. Tao ireo valopy izay nozaraina tamintsika tamin'ny fotoanan'ny fanokafana sy ireo rodorotom-pahasoavana rehetra izay notanterahana. Tao ihany koa ny fandraisana anjara avy tamin'ny sampana, ny sampanasa, ny fikambana rehetra teto amin'ny fiangonana, ny fikambanan'ny diakônina sy ny lolona, ny biraon'ny fiangonana sy ny mpievitra rà. Tao ihany koa rehetra vola azo tamin'ny fanatanterahana ny antsakira indroa taona izay efa nilazaina teo, ary farany moa dia ny fanatanterantsika ny sakafo piraisina izay notanterahana tao mesonierana sy ny sakafo izay noraisina teto amin'ny fiangonana tamin'ny andro 10 ny volana Jolay lasa teo. Tao ihany koa nefa ireo kristianina maro izay nanolotra fitaovana sy vola arak'izay fahafahany manokana nentina nanatanterahana ny asa fananganana ny tsangam-bato izay ho fanamarihana izao fankalazana izao. Ny mikasika n'io tsangam-bato io no asiako fanamarihana kely, satria araka ny tapaka teto anivon'ny komity sy ny biraon'ny fiangonana dia fanampiana mpitandrina mianakavy amin'ny fananganana ny trano izay efa nokasaina tao eny Ambonomea no tsangam-bato nataontsika. Ny asa notanterahana moa dia hatramin'ny gros œuvre ihany. Rehefa natambatra ary ny vola rehetra teo am-pelatahana nandritra izany fankalazana izany, dia nahatratra, mialatsy fataoko amin'ny teny frantsay fa izay angamba no mety mahalaza sy mahatsotsotra azy kokoa, nahatratra 84 490 539 ariary. Ny fitaovana rehetra izay azontsika rehefa natao ny fitambarany dia nahatratra 17 618 500 ariary. Raha hitambara zany ireo vola sy fitaovana dia mitotaly 102 109 039 ariary. Tao anatin'izay nefa dia nisy ihany ny fandaniana vitsivitsy izay tsy maintsy nosanina tamin'ny fanomahana ny hetsika rehetra izay notanterahana. Tao ihany koa moa ny hetsika sakafo izay saika ho tanterahantsika tany amin'ny andihy bypass tamin'izany fotoana andro izany, kanefa moa noho ny toe-javatra nisy teto amin'ny firenena dia tsy tanteraka izany, kanefa dia efa namoam-bola moa izany hetsika saika ho tanterahana izany. Raha tambatra moa zany ireo fandaniana rehetra ireo dia nahatratra 7 344 400 ariary. Raha mifanalana zany ireo tarehimarika roa ireo dia ny marobola farany zany dia 94 764 639 ariary. Io zany no azo lazaina fa ezaka vitantsika mianakavy nandritra ny fankalazana iray manontolo
raha ny vinavina tany am-boalohany a dia teo amin'ny 83 millions ariary. Metsika tehaka angamba izay ezaka lehibe a. Mariana am fa nisy ny fiarah-miasa tamin'ny komiteny 25 ny vato tao anatin'izany ohatra ny mikasika ny fanomanana ny sakafo izay nitanterahana teo a, ary misy ihany koa ny fitaovana izay avy any amin'ny komity vato izay tonga dia nalefa tamin'ny asa fananganana ny trano. Ny mikasika n'io asa fananganana ny trano io eny ambony meo dia nizotra tahaka izao a, ny asa natao fantatsahana ny vato voaloha dia nitanterantsika tamin'ny 20 Desambra taona 2024. Ny ady fototra moa dia nataontsika tamin'ny 7 volana Febroary 2024, ary amin'izao ora sy fotoana itenenantsika mianakavy izao ny asa eny a dia hitatsika amin'ny sary a izay hitatsika eto a avy ato a, azo lazaina efa vita amin'ny 7,700 a ny trano amin'ny gros œuvre eny ambony be a amintsika amin'ny teny izany. Noho izany dia isaorantsika ny tompo no ny ezaka lehibe izay vitantsika rehetra, satria dia tsapa fa ilay Andriamanitra tompon'ny asa no nitarika antsika ka nahafahantsika nanatanteraka ireo ezaka rehetra ireo. Eto ary ny tenako amin'ny anaran'ny komity iray manontolo dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana tanteraka antsika rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatosana ny asa lehibe izay vitantsika. Tao ireo izay tondram-bavaka, tao ireo nanampiara-kevitra, tao ireo nanolotra fitaovana sy vola arak'izay vokatry ny fahafozana avy tamin'ny tsirairay avy. Tsy ary voatanisy eto avokoa isika mianakavy fa misy ny boky firaketana moa sy izay nandraisana ny ireo nanome sy nanampy tamin'izany izay atolotra ny fiangonana sy mpitandrina mianakavy rehefa tena vita soamantsara ny asa mifandraika amin'izany. Fa eto izay dia mirary koa raha mirary, Andriamanitra ny hamaly fitehantsika mianakavy satria tsapanay fa tena tamin'ny fitiavana no nanampianareo rehetra ny komity ho famaranana ny fisaorana dia iny aloha isika mianakavy izao mba tsy ho diso ny sambatra sy ny mananjara. Araka ny fanambara ihany koa moa androany ho fiarahantsika mifaly amin'ny mpitandrina mianakavy dia misy ny sakafo agape izay horaisika mianakavy eto androany. Misy moa ny tapakely izay efa nizaraina tamintsika tamin'ny heriny sy ny fotoana taloha izany tapakely izany no ahafahantsika mandray izay sakafo agape, sakafo mifaliana irahana mpitandrina mianakavy izay. Rehefa mifarana moa ny fitaom-pivavahana dia tsy maintsy mbola misy ny fandaminana atoro ho antsika mianakavy amin'ny fandraisana izany sakafo izany. Izay ary no tatitra fohy natao tamintsika mianakavy mikasika ny fankalazana ny 20 taona nampitandrina sy ny 15 taona arahana nompo tamin'ny mpitandrina Rakotojafy Mikaela mianakavy. Ho fanamarihana ny fahavitanin'ny asa Tsangam-Bato ary ho fanolorana izany asa izany amin'ny fomba ofisialy a dia misy ny sertifika ho fahatsiarovana izay atolotra ny mpitandrina mianakavy ka dia miangavy ny filohan'ny fiangonana satria dia amin'ny alalan'ny fiangonana sy ny komity no anolorana izany. Miangavy ny filohan'ny fiangonana hiakatra ety anoloana anolotra izany sertifika izany ho fanamarinana ny fanamaranana ny 20 taona sy ny 15 taona ny arahanompo tamin'ny mpitandrina Rakotojafy Mikaela mianakavy. Ny manasa ny Ray aman-dreny mpitandrina mianakavy mba hijoro eto anoloana. Araka ny voalaza teo moa izany dia vokatra ny fankatiavantsika sy ny fitiavantsika ary ny fanohanantsika ny Ray aman-dreny mpitandrina dia atolotra azy mianakavy androany amin'ny fomba ofisialy ny Tsangam-Bato izay natolotry ny fiangonana. Ka misy an'ity mari-pakasitrahana ity ho atolotra azy mianakavy izay mivaky toy izao ny ato anatiny: Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, fitaizam-panahy protestanta ho an'ny Foloalinda, Fiangonana miaramila Ampaibe. Mari-pakasitrahana fa andry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay ho vonjena sy izay ho very. Kortianina 2:2
12. Ny fiangonana Chapelle Militaire Ampaibe dia manolotra an Aumônier Militaire National Rakotojafy Mikaela Mianakavy izao fanamarinana izao no ny fankalazana ny 20 taona mampitandrina taona 2020 sy 12 taona ny aranan-ompo teto amin'ny fiangonana 2020 sady ho fankasitrahana ny asa vitany sy ny fikelezan'ny aina amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiangonana dia nandray anjara tamin'ny fananganana trano Gros Œuvre ho Tsangam-bato izay mitotaly 7,300 sy 4,000 sienal sy fitoetsy sy 4,70 tapitrisa ariary. Manao sinoa izany ny filohan'ny komity fankalazana Général Gérard John Sedera, ny filohan'ny fiangonana Général Tefiniana Sylvain. Ampaibe alahady 7 Aogositra 2020. Dia amin'ny anaran'ny fiangonana Ray Manontolo no anoloranay an'ity sertificat ty anareo amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Angatahana ihany koa ny solotenan'ny fiangonana, ny biraon'ny fiangonana, solotenan'ny komity, ny solotena isa-tsampana, ny filoha sy ny filoha amboninahitra, hitsangana handray tanana ny mpitandrina mianakavy, ho mba ambady avy. Satria moa efa mandeha dia mandeha ny fotoana dia izay moa ny natolotry ny fiangonana tamin'ny alalan'ny komity mpankalazana izay hitantsika teo, fa araka ny tarazo koa efa mbola azafady mbola misy zavatra ho atolotra tompoko. Araka ny tarazo moa efa nolovaintsika teto sy ny amin'ny synodam-paritany dia efa nanapa-kevitra koa isika fa ny rakitra faharoa dia atolotra azy mianakavy ireo amin'ny anaran'ny fiangonana Ray Manontolo, ka efa tsy gros œuvre intsony fa dia efa fiatombon'ny famaranana angamba zany no
anomezana an'izay ary fantatritsika mianakafo fa ny famaranana ny fanaovan-trano eo ny tena asa indrindra ko dia ino moa efa tsy asan'ny fiangonana ntsony amin'ny alalan'ny komity fa dia fanentanana fotsy ho an'izay manana fahefana manao ifanampy aminazy mianakafo dia tanana ny amin'izay ko dia ampitiavana no anoranay ny rakitra faharoa androany ray aman-dreny mpitantona mianakavy sy ireo vola azo tamin'ny fandaharana. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly fitianareo amin'izay rehetra natao. Mahazo toerana. Dia manana roatra sady ny tena koa misaotra ny komity mpankalazana ny 25 notarin'ny généraly Rary John Sedera tamin'ny ezaka rehetra sy ny paikady nentina nanatotosa izany. Raha ny asarotry ny fiainana sy ny toetrandro ny ainy antsika angamba dia hita fa tena ezaka goavana natao izany ka dia amin'ny anaran'ny fiangonana no isorako anareo rehetra tamin'ny fahafoizantena tamin'iny fankalazana iny. Misaotra ihany koa ny Nivato, ny chapelle militaire Nivato tamin'ny fanampiana, ny fanoanana tamin'ny anatanterana an'izay. Koa dia amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary fanahy masina no anambarana fampifarana ny fankalazana ny taojobily faharoapolo taona mampitandrina ny mpitandrina Kojafo Mikaela Mianakavy sy ny 12 taona ny aranan-nompo teto amin'ny chapelle militaire teto Paibe. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mijoro eto hisolo tena ny fianakavian'ny pasteur Kojafo Mikaela. Izy foana manko miteny teo dia hoy izy hoe mba hoentiny teny fisaorana. Dia ny ataoko eto zany anao ny teny fisaorana. Isaorana voalohany Andriamanitra, Andriananahary izay nahary ny lanitra sy ny tany ary ny olombelona. Isaorana izy ny amin'ny fandaminany, ny amin'ny tombonandro ary nanomezan'ny fotoana nahafahana nankalaza ny taom-pankalazana 25 fiatsotsika azy, 20 taona mahampitandrina, 12 taona ny arahana nanompo. Nandalo fotoana tsarotra tokoa ilay fankalazana. Teny valana retina izay tena natahorana mafy tokoa ary tena nandripaka. Kanefa noho ny fitahiny dia tanteraka sy lavorary tody soamantsara izany taom-pankalazana izany. Didera, ny laza, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fa raha ny amin'ny maha-olombelona ry havana dia tsisy zavatra vitantsika na mampitombo iray segondra raha ny fotoanantsika na ny fofinaina fa noho ny fitiavan'Andriamanitra, ny fandaminana ny fitiavany antsika zany tanteraka iny, isaorantsika Andriamanitra. Isaorana manaraka ny fiangonana, ny komitiny 25 aloha isaorana satria izy no rantsan-tanan'Andriamanitra nahafahana nahantanteraka sy nahalavorary iny fankalazana iny. Isaorana ianareo komity tarin'ny généraly Rary John Sedera mivady izay nahafo fotoana, nahafo andro, nahafo vola mankarena, nitarika
sy nanatotosa iny fankalazana iny na dia tao anatin'ny fotoan-tsarotra aza ry havana dia nitiavinareo izahay ary nitanterahanareo tamin'ny asa zany fitiavana izany. Raha izahay dia kely, ny kely indrindra amin'ny apôstôly no nataonareo nomenareo izany fitiavana izany. Ka izahay dia tsy manan-katolotra fa Andriamanitra izay manan-karem-pahasoavana hanampy anareo mandrakariva, indrindra fa ny ankohonanareo, ny tokantranonareo ny hoavinareo rehetra ny adidinay dia izao hitondram-bavaka anareo mandrakariva izahay mba ho tonga aminareo mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra. Isaorana manaraka ny biraon'ny fiangonana tarihan'ny filohany Andriamatoa Jeneraly Ratefinaina Sylvain Mivady izay niara ny salahy tamin'ireo komity ireo ary nanome lalana anatanterahana izany fankalazana izany, satria ny fankalazana ry havana dia mbola ny biraon'ny fiangonana no manapaka sy manan-katoa izany. Dia ankasitrahany anareo tompoko, Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ho mba sy hitantana anareo hatrany ihany koa, indrindra fa hanome fahasoavana fiadanana ho an'ny ankohonanareo sy ny tokantranonareo. Isaorana koa ny dekona sy ny loholona izay mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana, tsy ny kely soroka nandritra ny fotoam-pankalazana tamin'ny adidy rehetra teto amin'ny fiangonana. Isaorana ianareo kristianina tsy ankanavaka, na ankizy, na tanora, na olon-dehibe, ao ny manana tokantrano, ao ny mbola tsy manana tokantrano fa maniry azo izany. Nanampy anay tamin'ny fitaovana, indrindrindrindra ny ara-pitaovana, ny ara-panananareo, nanombinanareo, namenareo anay na atontosana io fananganana trano io. Tsy mora tompoko ny manao trano fa nampinareo izahay dia tanteraka ny faniriana hoe hanana trano. Ny trano lova ety an-tany fa mivavaka amin'Andriamanitra ho anareo izahay mba samy hanana trano any an-danitra isika rehetra izay ivonjentsika any. Ka mivavaka ho anareo izay ary dia mankasitraka anareo amin'ny fitiavana izay nasehonareo anay. Kely izay hitanareo ihany olona somary lavalava dia lavalava koa ny fiteniko fa dia misaotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Io moa tsisy hoe bisou fa dia mbola manainga mpanajana ny Andriamatoa filoha zany izahay amin'ny fankasitrahana hita maso koa zany anyreto komity reto. Asana mbola manana teny Andriamatoa filoha alohan'izay. Ny fisaorana hono dia toy ny faralahavavany ka tsy misy farany io fa dia mankasitraka tompoko, mankasitraka antsika mianakavy ary amin'ny alalan'ny reto komity fankalazana reto nanehoana ny fankasitrahana dia ampanetretena no anoloran'ny fiangonana sertifika ho azy ireo dia izay voatonona ny anarany iangaviana hiakatra ety anoloana. Dia hotolorana sertifika zany ny komity ny fankalazana ka le anarana anankiray voatonona dia miaraka makaty izy mivady maka ilay taratasy fankasitrahana. Andriamatoa sy Ramatoa isany avy. Ny jeneraly Rary John Sedera Nirina. Lolona Raro Mampiandra. Andrianasolo Juvin. Razafiny maro Fidisoa Aina Nirina.
Rajoelson Josie Hery Tiana. Ratsizafy Andriamalala Niaina Désiré. Ny kolonely Andrianirina Sou Eric Nathanael. Rabe Sahala Lalau Saba. Rasoa Mananjara Zoarovola Fi Maminiaina. Razafy Mpanoharana Solange. Any an-dakozia izy. Andriantahiana Josoa. Ny generaly Germain Théodore. Rakoto ary manana ny Risson. Vololontsoa Tina Lalao Arijaona. Ranevson Eline. Razafindravelo Soarline. Andrianasolo Tahianjanahary. Rasoa Mananjara Nahary Benjamina Manoisoa. Razaka Hamintsoa Hery. Rasolofonirina Freddy Augustin. Razafiarinirina Laurencia. Rakoto ary malala Willy. Ramanantena soa Vero Heriniaina. Andrianjafiniaina Hantra. Mananjara Félicité. Ratsimaholi Elizabeth. Razana Dasoa Holy Arizaka. Razaka Vololomanana Volanirina. Rakotondramanana Diamondra. Ramariarisua Hantarizaka. Andrianjakamanana Fidinirina. Ranuru Arimalala Vunihaja.
Randrianarisoa Paul. Rasuari Jauni Vuniaina Pascaline. Raherisua Sylvie. Raelson Colombe Rolande. Mahery Andrianarmalala Faharetantsoa. Dia tambatra atsika indray mafy be sy miredina be ny tehaka tompoko misaotra. Misaotra ny tompontsika ry havany amin'ny izany rehetra izany. Araka ny voalaza teo misy ny sakafo iarahana mihinana rehefa avy eo fa atolotra koa ny sakramenta masina sakafon'ny lanitra rehefa avy eo asaina ianao vahiny eo amin'ny latabatra nay amin'izany. Ny raha voalahatra no rahintsika dia atolotra ny tsodrano. Hitsangana isika rehetra. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Ary Andriamanitra ny fanantenana menareo amin'ny fifaliana sy fiadanana amin'ny finoanareo. Itomoanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen.
Petraka hivavaka mangina isika tompo. Tana amin'ny finoana sy ny fitiavana amin'ny Kristy Jesoa, ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao, dia tehirizo amin'ny famparizan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Amin'ny asabotsy zao ny AFF dia manao fifanina tafika masina amin'ny 7 maraina ny AFF eto am-piangonana amin'ny sabotsy manasa antsika rehetra.
ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia, ary zay mare aokana hoe avia, ary ko ho avy zay mangetaheta, ary zay mety oko izy sotro maimempona amin'ny ranonaina. Mivelatra malonantsika izao fanasana masina izao, zay manambara izany sakafony lanitra iantsona ny mpino marobe amin'ny fahasambarana izany, ko asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony ataonay tompony misaotra anao noho amin'ny fahasoavanao, tompony tompo mpanjakany mpanjaka i Jesosy Kristy Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, manana ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, feno fiderana azy any amin'ny tampony lanitra ny anjely tsy omby alina alina, ny mpaminany sy ny martiora, ny olon-tsambatra efa any aminy. Ko mianty izay tompo eo amin'izao fankalazana izao, mba azo mihira sy mioby ary anao hoe Masina, 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 Jehovah, Felunifu, Nelo. Orenesitsika ny tenin'ny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadie anazy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakeny ka hoy izy, raha sy ho hano ity ny tenako izao no ataovy fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovanahy, na oviana ny misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny mihinana ity ny mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Hivavaka isika ahatsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady hangataka ny fanahy masina. Ry tompo aranaiza nandanitro indreto izay manao ny fahatsiarovana nahatongavany zanako olona. Tsy fahatsiarovana fe fahatsiarovana fa sakramenta masina manambara izany fahatongavako nofo izany zay ny afara teo amin'ny azo fijaliana. Ianao nitsangana tamin'ny maty niakatra amboninahitra mifona mandrakizay ho anay, miandry sy mitalao ny firenenao izay tompo, ko mba hafeno ny voninahitra ny fanantom-pisaoranay, taio tamteraka sakramenta masina zao endry Kristy le tokona Kristy le tamteraka, Kristy le natena indray mandeha monjonay teo amin'ny fijaliana. Ry tompo ray an-danitro, oka hiasa aminay ny fanahy masina, fanahy mahary, mamelona manahy masina, ko mianta aminao zay ry fanahy masina. Amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino torak'izany divay manambaran-drano Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teniny zany ko malalanao ka tonga anao tsaparay marina amin'ny Kristy, amin'ny tena sy ny raminy, rehefa miandry sy mandray ny mofo sy ny kapoaka izay. Amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ho aminao Andriamanitra rehetra tokoa, mba amin'ny firaisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakentsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakena ho antsika. Ary satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompontsika, andeha fivoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Mipetraka isika ianao nira voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoaka.
Tany kazarao amreo mpianakavy ny finoana, ahatonga azy hitana mafy ny finoana. Amen.
sangana isika neritena. Oka isika imompo amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika atao hoe zanakawa. Tompo, tsy mendrika idirana ambany tafitrano. Tompo, tsy mendrika itsipona izay sombotsombo latsaka fa milatabatra akory. Kanefa hoy ianao hoe izay manatonay tsy mba volaviko mihitsy. Ny mofo hoaninay ry Jesosy milaza aminay ny tenanao. Jesosy Kristy ilay mitaonantsika hitana ny teny tsy misy kilema manao hoe raiso hano ty ny tenako izay menao anareo zao no ataovy fahatserovana. Misotro ny divay izahay izao ahatserovanay ny antranao. Jesosy Kristy ilay mitaonantsika hitana ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina hoe sotronareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ao amin'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay tompo fefina araka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoky ary sakafo ny fanjakany lanitra. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoe n'apôstôly masina. Koa amin'izany ry malalako, tahaka nanekenareo mandraka riva, tsy fony teo aminareo ihany aho. Fa ankehitriny koa bebe koa aza raha tsy eo aho. Miasa mitahotra sy niovotra tanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika, anao ny rakim-pisaorana amin'ny hira voalahatra. Amen.
Ita ianareo aneny tonga ka hiaro anareo, ampamirapiritra ny tavina aminareo aneny tonga ka hianatra anareo, ananatra ny tavina aminareo aneny tonga ka hanome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika te. Ho an'Andriamanitra irery neny voninahitra amin'ny anarana iray sy ny Zanaka ary ny Fanahy. Misy ny famangina manjo vetivety ataonay etsy aloha etsy, sika rehetra miandry ny fandaminana ataon'ny komity no amin'ny sakafo.